Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ilay fanontaniana nanandanja indrindra tamin'ny fifaninanana. Ity misy faninanana kely miaraka amin'ny fanontaniana tsotra. Iza no indrindra? Mety ho Etienne ilay ankizy tia mpampianatra indrindra. Za mihevitra fa ny atidohan'ny dirika dia miasa tahaka ny solon-tsaina. Hevitra izy fa maran-tsaina. Fa ratsy izany. Afaka mieritreritra olona hafa ve ianao? Ilay mpampianatra any amin'ny oniversite? Na hoe olona iray tena maran-tsaina be ka nahita zavatra. Ohatra Einstein na Pythagore. Tsy mbola nisy valiny ihany ny fanontaniako. Fantatrao ve hoe iza no ilay olona indrindra? Miaino izay lazain'ny Baiboly mahakasika izany. Iza no endry eo imason'i Jesosy? Mitandrema tsara fa mety hanana fahafahana ho lasa olona tena endry ianao. Nazovy mandre ny teniko ka mankatoy izany dia hoarina amin'ny olona endry. Hoarina amin'ny lehilahy iray izay nanorina ny tranony eo ambony vatolampy izy. Midika izany fa nanamboatra tsara ny fototra izy na dia tsy hita azy izany raha tsy efa aty aoriana. Niorina teo ambony vatolampy ny tranony. Rehefa tonga ny rivo mahery ka nahatondraka ny tany, ny rivotra ny fofofofo ary nisy ranon'orana be ny latsaka. Tsy niontsona ny tranony. Tsy nianjery izany satria tsara fototra. Fa izay rehetra mandre ny teniko ka tsy mankatoy izany dia hoarina amin'ny olona adala. Hoarina amin'ny lehilahy iray izay nanorina ny tranony teo amin'ny fasika izy. Rehefa tonga ny rivotra mahery ka ny fofofofo mafy ny rivotra, nirodana ilay trano ary mafy ny fianjerany. Ny haiko volana ny olona rehetra izay nandre izay nambaran'i Jesosy. Tsy ny anarana manokana, na famantarana manokana, na fomba fiteny mambabo no singa hamantarana olona iray endry. Ahoana ary? Inona izany? Misy fomba iray izay ahafahanao mahafantatra raha toa ka endry ny olona iray na tsia. Raha manana Baiboly ianao dia afaka mamaky ny Matthieu 7:7-20. Io andalana io dia manome anao ny valiny amin'ny fifaninanana io amin'ny teny roa. Iza no endry? Afaka mifandray amiko ianao amin'ny valiteninao. Handray anjara ve ianao? Ary avy eo dia afaka manontany teny ianao raha toa isan'ny iray amin'ireo lazain'i Jesosy ho endry. Ity ary no adresy mailaka afaka hifandraisantsika: maellb@gmail.com na miantso ny laharan-tariby 038 09 280 82. Izay indray no anjara afatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.